Iya. Ini ari. Androany hariva. Andinika antsika an'ilay lohahevitra manao hoe fanasana Andriamanitra. Misy fanasana be dia be ao anatin'ny Baiboly. Fa aleo tsika hijanona amin'ilay hoe lôjika ny zavatra. Ka isafidy fanasana zany tsika izay fanasana mety ho safidianao anatin'ny Baiboly. Fa tsy maintsy mijanona koa anatin'ny lôjika. Satria misy zavatra mifampitohitohy be dia be le raha tsika nandinika hatreto hatramin'lady raha nijerenareo le izy. Zay mahafampihavanana amin'Andriamanitra antsika azy. Dia manao dikana anankiray, manao dikana anankiray isan'andro. Dia tsy azo atao zany ny hoe miala amin'ity dikana ity dia mifindra makatsy amin'ny lalana hafa indray. Fa arahany ny lôjika iny hatramin'ny farany. Ka tamin'ny malitsika dia nahita n'ilay fanambarana izay ambaran'ny soratra masina manao hoe rehefa vonjeny Jesosy Kristy dia tsy vonjeny amin'ny fahotana fotsiny ihany, fa amboariny milason'ny vaovao hitandrina ny lalàna. Tsy hoe mitandrina ny lalàna amboamboariny, fa tena nipotipotehan'i Jesosy mikatra ny fandikan-dalàna. Dia lasa olom-baovao, dia miaina fiainam-baovao. Dia noho izany dia tokony hifanaraka amin'izay lôjika ny maly izay zany ny fanasana izay hipoitra eo amin'ny écran androany. Ka tsy fantatro na inona zavatra hipoitra eo na inona, fa lao no hipoitra ny eo. Dia zay vao omeko anareo mitoko sy andininy. Dia somary miandro kely 10-20 sekondra isika. Dia avelantsika hipoitra izy rehefa avy eo. Dia io le fanasana mipoitra amin'ny écran. Io le fanasana Andriamanitra hipoitra eo izy. Any ambany be. Zafady. Any amin'ny vonia. Tena tsony dia hipoitra izy. Aza manany nareo. Tsisy suspense lava be eto. Exodosy 20, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 11. Raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, zay ny lôjika mitohy hatramin'ilay zavatra natao maty. Exodosy 20, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 11. Raha nahita nareo dia tsy nifakafakaiky omaly fa nandalo kely fotsiny any antony Jesosy satria fantatro fa hiverineo tsika androany. Exodosy 20, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 11. Dia zao fanasan'Andriamanitra mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Eny manamiasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Ko aza manao raharaha koa ianao amin'izany andro zany. Na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiopinao, na ny vahiny izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa eny manano nanaova Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mpamizay rehetra eo aminy. Dia nisatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinana azy, sy nanamasinany azy. Io lay fanasana io. Raha fitinina le izy dia zao no hito ambadika eo, zao ny fanasana misoratra ao. Aza atonona ozy izy ny andro 7 amin'ny herinandro. Aza miasa amin'io andro io. Inona le izy? Ao anatin'ny didy 10. Hitantsika tao anatin'ny Baiboly omaly io. Ny didy 7. Dia zay le fanasana. Ao ka tsy ho atonona ny andro 7. Ary aza miasa amin'io andro io ozy izy. Na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiopinao, na ny vahiny tafiditra ao amin'ny baravaranao. Dia aza manao raharaha amin'izany andro zany. Ary aza adino mihitsy ho andro 7 io fa herinandro ihany no iasana. Dia misy fanontaniana roa miezinezina androany hariva dia raha antsika mamaly. Ny fanontaniana voalohany dia izao: inona ireo fanambarany soratra masina ny testamenta taloha mikasika ny andro 7? Ary inona kosa no ambaran'ny testamenta vaovao mikasika ny andro 7? Dia any amin'ny farany dia ho hitantsika ny famitiana-kevitra miainga avy ao anatin'ny soratra masina. Dia ny zavatra ho atao dia izao: anomboka hatrany amin'ny bokin'ny Genesis isika, dia andeha hamakivaky ny testamenta taloha, dia ho tonga ao amin'ny testamenta vaovao, dia hamakivaky ny testamenta vaovao, dia izarona antsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia rehefa tonga any amin'ny farantsika dia ho jerentsika hoe misy toe-zavatra niova ve teny an-dalana teny momba ty andro 7 satsia. Misy fiovana kely ve hita eny an-dalana eny? Dia zay no hitarika antsika any amin'ny farany ho afaka
mandray sokevitra matotra mafonja sy azo osonkosorona miorina eo ambony soratra masina. Dia ho jerena voalohany zany inona no ambarana testamenta taloha mikasika ny andro fahavito. Mazava ho azy fa tsy maintsy any amin'ny Genesisy ny manomboka voalohany, tsy maintsy any amin'ny fiantohany tantaran'ny zao tontolo zao na nomboana azy, dia mifarana antsika any amin'ny tantaran'izao tontolo zao. Araha tsara ny paralelina ho jerena Genesisy dia makany amin'ny Apokalipsy, fiantohany tantaran'izao tontolo zao dia mifarana any amin'ny fiafarany tantaran'izao tontolo zao. Ka inona no ambarana testamenta taloha? Zavatra hita voalohany dia tazana ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa dia hozy izay fanambarana dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia tsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra efa nataony. Izany hoe nandritra ny enin'andro izany, andro 420 ora, fa tsy tapitrisa taona tahaka izay ambarany sasany akory. Dia zanona kely isika, fa maninona tsy tapitrisa taona ny andro amin'ny Genesisy toko voalohany ilay teny hoe iaminina dia tsy midika hoe tapitrisa taona. Ary faharoa isaky ny misy teny isaky ny misy andro anankiray mipoitra ao amin'ny Genesisy toko voalohany, zany hoe mamboatra ny andro voalohany Andriamanitra. Andiny fahadimy dia ambarany fa nisy hariva ary nisy maraina, dia andro voalohany izany. Poitra indray ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia ambarany andiny fahavala zafady dia ambarany fa nisy hariva ary nisy maraina, andro faharoa izany. Dia mitohy makany izy rehetrarehetra, nisy hariva nisy maraina, andro faha. Dika zany dia zao lay andro ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia tsy andro misy tapitrisa taona araky ny filazany sasany, satria amin'izao fotoana zao dia misy manamboamboatra ampifandraisina ny teolojia sy ny siansa. Zany hoe ny kristianina sasany ihany teolozianina ihany manao azy, atao izay sy ny marimaritra iraisana eo amin'ny fampianaran'ny Baiboly sy ny siansa. Andriamanitra nefa tsy manaiky an'izany, ary alevina izany fomba fandiniana Baiboly izany fa tsy ilaina, fa izay ao anatin'ny Baiboly no tokony ampianarana. Ka hozy izy hoe nisy hariva nisy maraina, dikan'izany dia izao andro 420 ora io nandritra ny enina ampitombona 420 ora dia nanao ny famoronana ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny andro fahafito, andro fahafito koa mbola 420 ora io, hariva sy maraina, dia ambarany soratra masina fa nizatra izy. Dia tsy nanao inanao famoronana tsony izy fa vita ny famoronana, dia nizatra izy. Ny fanambarana voalohany zany ambaran'ny testamenta taloha mikasika ny andro fahafito dia izao Andriamanitra no nitsahatra voalohany tamin'ny andro fahafito. Ary tsara ho tsipinina zay, Andriamanitra no nitsahatra voalohany tamin'ny andro fahafito. Dia toizany izy ao amin'ny andiny fahatelo. Dia hozy izy ny andiny fahatelo, ary n'Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Zany hoe ny andro fahafito zany dia tsy mitovy amin'ny andro rehetrarehetra, fa voanipoitra fotsiny ilay andro fahafito voalohany indrindra, dia mipoitra koa teny anankiroa anatin'ny soratra masina, notahiny sady no amasininy. Dia rehefa fakafakana lay teny Hebreo nadika ny mpadika teny hoe amasinina, teny midika hoe raisina dia tokana ho ampiasana amin'ny zavatra masina. Zany hoe tsy natao ampiasana sanafahatany zany, fa tena natokana ho ampiasaina amin'ny zavatra masina, amina zavatra masina voatokana masina ho an'Andriamanitra. Dia eo tsy mampitovy ny andro voalohany amin'ny herinandro sy ny andro fahafito, eo tsy mampitovy ny andro faharoa amin'ny herinandro sy ny andro fahafito. Ny andro fahafito irery ihany no nitahin'Andriamanitra raha vao niforonina indrindra, ary natokana ho ampiasaina amina zavatra masina ho an'Andriamanitra. Asa na inona izany
fa teo tasamitsika eo le izy. Dia fantaniana petaka dia izao. Hitantaratra ve ao amin'ny testamenta taloha ny fitandremana ny andro fahafito ho andro fisaharana, raha tsy mbola nisy akory aza ny 70 natolotra teny amin'ny tendrombohitra Sinay. Misy tokosy adiny ve ao amin'ny Baiboly mampiseho fa ny tandremany ho andro fahafito ho andro fisaharana na dia tsy mbola nisy 70 akory aza ny laza hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina anazy ene manano asanao sy anaovanao narana rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Dia maro ny tokosy adiny mitazana fa ity anankiray ity manaitra. Genesisy toko faha 40, Genesisy toko faha 40, Exodus toko faha 40 azafady. Rehefa jerena ny fizotrany tantarandreo zanak'Israely avy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana, dia tazana fa ny toko faha 40 dia mbola lavitra ny fototsy ny tendrombohitra Sinay. Zany hoe mbola tsy tonga eo zany izy, mbola tsy maintsy mandeha fotoana maro, dia zay vao tonga apototsy ny tendrombohitra Sinay. Dikan'izany dia izao tsy mbola nisy didin'Andriamanitra 70 teo an-tanan'i Mosesy eo amin'ny Exodus toko faha 40. Dia raha mbola teny an-dalana ny vahoakan'i Israely dia tsisy sakafo hohanina teny amin'ny tany kanakaina, dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Nandasaka mana izy ho an'ireto vahoaka reto, tena manangona ny mana ny olona, dia nihinana sangy misy baiko. Misy baiko men'Andriamanitra, tsy hoe andana dia manao vazay tianareo atao any, angono any dia mihinana dia zay samy mihinana eny sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ariava malala fa misy baiko ny men'Andriamanitra. Dia zao ny baiko ny men'Andriamanitra. 5:20 sy 20. Raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Mosesy taminy, aza misy mamela sisa ho tramaraina, kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'i Mosesy izy, fa namela sisa ho tramaraina ihany ny olona sasany. Dia niteraka olitra izany ka maimbo ary dia teritra tamin'ny olona Mosesy. Baiko tokana ihany, aza mitahiry mana ho tramaraina. Zany hoe zay angonina ho androany ho androany. Dia ny apiso avela ho androany. Fa androany ihany aloha no angonina. Mampalahelo nefa dia izao, misy ihany reo tsy mino, reo tsy manaiky baiko. Ny tian'Andriamanitra ho tenenina dia izao, ananako ny hery rehetrarehetra ahafahana mamporotsaka mana vaovao indray raha apiso maraina. Mino ahy fotsiny ihany amin'izany heriko izany. Dia aza manangona ho apiso fa ty ny androany ihany. Dia nisy olona nanangona dia nitazona ho tramaraina, dia misaotra azy ny tenako androany hariva, satria manampy ahy ny fahadisoana nataony. Navadik'Andriamanitra ho fitahiana ho ahy mba ahafahako manorina foto-kevitra ara-pinoana mifototra eo amin'ny soratra masina. Dia natazona ho tramaraina zareo, dia barana soratra masina fa isaky ny mitahina ho tramaraina izy zareo, dia sady mitsiry olitra ny mana no maimbo. Ka dia isaky nafofona mana hoana zany tany anatin'ny fitoerany zareo zany, fa dia maimbo ny mana rehefa tatitehirizina ho tramaraina. Dia mahagaga dia izao, rehefa tonga ny andro fahafito, fahaenina azafady, dia miova ny baikon'Andriamanitra. 20 sy ny manaraka. Ary noho tamin'ny andro fahaenina dia nanangona avy sasaka no nisan'andro ny olona, dia indro ny vata Homera ho anisan'olona avy. Dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'i Mosesy, ary hoy Mosesy taminy, izao no lazai Jehova, raha pisy dia tena andro fisaharana masina ho an'i Jehova, koa manendasa izay endasinareo, ary mahandroa izay andrahoinareo, ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tratra maraina. Zany hoe niova zany baiko amin'ny andro fahaenina, tsy manangona tahaky ny fanangona isan'andro, fa tao roa aveny. Dia amin'izay koa mbola toizany ny baiko, dia andrahoy azy zay tiany tokony hohaninareo rehetrarehetra, dia tehirizy le izy ho tratra maraina. Tena le fanohitra amin'ilay zavatra fanao isan'andro isan'andro tsy mahazo mitazona ho tramaraina.
dia efa mipaika ny andro fahaenina dia hoe atao viroa feny dia andrahoy dia tehirizy ho tsamaraina dia sy aiko na inona ny antony fa ho tazantsikaina izy dia ozy izy ny fanambarana mitoy eo amin'ny 2020 dia zao fanambarana amin'ny 2020 dia namena izany ho tsamaraina izy araka izay nandiny Mosesy azy ary tsy mba maimbo na niterakolotra izany zany hoe tehirizina ho tsamaraina ny mana tamin'ny andro fahaenina ka ny maraina ao afaran'ny andro fahaenina tompoko maraina ny andro fahafiry maraina ny andro fahafito dia tsatrany maraina ny andro fahafito ny mana dia bara soratra masina fa tsy maimbo sady sy ny siriolitra ny mana rehefa nytehirizina ho tsamaraina amin'ny andro fahafito dia eo le fahagagana tiako ampitaina aminao voalohany raha mbola tsy nisy didy misoratra dia fahagagana no nataon'Andriamanitra ilazana amin'ny olona fa ny andro fahafito dia andro fizarana dia izao le fahagagana voalohany rehefa tehirizina ho tsamaraina ny mana amin'ny fotoana amin'ny andro samihafa amin'ny herinandro dia maimbo mitsiriolitra ary rehefa amin'ny andro fahaenina ny tehirizina ho tsamaraina zany hoe tratrany maraina ny andro fahafito dia sady tsy maimbo no tsy mitsiriolitra dia mbola mitohy fahagagana dia mipetraka fahantaniana manao hoe fa inona ny antony 2020 sy ny manaraka dia ozy izy enevana no anangonanareo azy fa sabata ny andro fahafito ka dia tsy misy isy amin'izany dia mipoitrandraй ny olona tsy mino dia manampy aiza izy mba afaka manorona foto-kevitra fampianarana miorona ambony soratra masina dia isaorako azy izy fa navadika an'Andriamanitra fitahina ho ahy ary manao koa ny fahadisoany dia nivoaka ny zareo tamin'ny andro fahafito araka ny tamin'ny andro fahafito amby roapolo dia nandeha mitady dia rehefa tonga teny etsah izy tsy nahita na dia pitiny kely tahaka ny parasy aza dia tsisy manany latsaka na kely aza ry ava-malala fahagagana faharoa milatsaka isamaraina ny mana fa rehefa tonga kosa ny andro fahafito tsisy mana milatsaka na ray aza zany hoe mampiasa fahagagana anakiroa Andriamanitra mba ahafahana mampiseho fa ny andro fahafito dia andro fizarana rehefa tehirizina ho tsamaraina ny mana amin'ny fotoana amin'ny andro roa amin'ny herinandro dia maimbo mitsiriolitra fa rehefa tehirizina ho tsamaraina izy amin'ny andro fahafito dia sady tsy maimbo sy mitsiriolitra fahagagana faharoa isaky ny maraina dia misy mana milatsaka fa rehefa tonga ny andro fahafito tsisy milatsaka naray aza fitinina zavatra miseho raha tsy mbola nisy didy voasoratra nomena zanak'Israely dia nampiasa fahagagana Andriamanitra nampisehoana fa ny andro fahafito dia andro fizaharana amin'izay eto amin'ity andiny ity eto amin'ity toko ity dia omeny anarany ho andro fahafito hoe andro sabata tsy niteny aho hoe isaky ny mahita saboteny hoe sabata ao amin'ny baiboly dia atika hoe andro fahafito vaona raha voatao azay tsy manam-potoana tsika androany mitazana hoe impiry ny andro teny hoe sabata no mivoaka ao anatin'ny testamenta taloha araiky ny 10 le izy impiry eo amin'ny testamenta vaovao 80 le izy mbola azo fakafakana amin'ny etsipiriny zany rehetra zany tsy manana fotoana amin'izay tsika androany ariva fa izao le izy tandreo diso isaky ny mahita ny teny hoe sabata dia dika hoe andro fahafitosia eno sara ty teniko tia fa na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao isaky ny mahita ianao an'ilay teny hoe andro sabata dia andro fahafito ny tiany ambara amin'izay fa raha miteny izy hoe sabata sotra fotsiny dia tsy maintsy fakafakana indray ny tontolo kevitra sy ny sisa re sy idirantsika lalina androany ariva fa isaky ny mahita zany ianao an'ilay teny hoe andro sabata dia andro fahafito ny tiany ambara amin'izay andro fahafito amin'ny herinandro raha ohatra mety tsara ny kontinao dia 770 miverina ny teny hoe andro fahafito andro sabata ao amin'ny testamenta taloha raha mety tsara ny kontinao raha ohatra anao manao discote dia mety hivaona an'izay da avereo ny konty io ray mandeha andray dia finosatsika iditsika ny finosana fa isaky mahita zany lay teny hoe andro sabata dia andro fahafito ny tiany teneny ilaina mantsy zay amin'ny toy ny famakafakana ho ataotsika rehefa avy eo dia betsaka ny olona miteny manao hoe io zany zavatra hita tao reo karazana fahagagana nanehoan'Andriamanitra fa ny andro fahafito dia andro fizarana dia tonga teo apoditsy ny sinay ny olona
Niakatry misesy teny ambony tendrombohitra Sinay. Dia nomen'Andriamanitra azy ny didy folo. Zavatra manaitra dia izao: nanokana didy anankiray amin'ireo folo Andriamanitra itenenana amin'ny olona manao hoe aza ateno mihitsy ny mitandrina ny andro fahafito andro sabata ho andro fitsarana. Dia io le didy io. Didy faefatra Exodus 20:5-20. Dia hozy izy le didy manao hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy: mahaferova ny andro sabata hanamasina anazy, elemana no iasanao sy hanaovanao raharanao rehetra, fa sabata Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny bibibiobinao, na ny vahiny izay tafiditra eo am-bavahadinao, fa elemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mpamin'izay rehetra ho aminy. Dia satria izy tamin'ny andro fahafito, zany no hitahiany Jehovah Andriamanitra ny andro sabata sy nanamasinany azy. Dia mivoaka eo amin'ny didy zany le izy. Dia zavatra manaitra nefa dia zao: lasa didy io. Zany hoe isaky ny tsy manao azy zany ianao dia maninona? Manota. Raha vao tsy manao zany ianao dia manota. Raha vao miasa sabata zany ianao dia manota. Raha miasa amin'ny andro fahafito anao zany dia manota, satria didy le izy. Dia fakafakana koa ny didy rehetrarehetra. Dia zay rena misy didy kely ve, misy didy lehibe. Dia tsy hita taratra ao anatin'ny soratra masina zay filazana zay hoe misy didy kely na misy didy lehibe. Zany hoe didy rehetrarehetra zany mitovy lenta daholo izy rehetrarehetra. Tsisy hoe misy ambony misy ambany, tsy mitovy lenta daholo. Ka ny olona tsy mitandrina ny andro fahafito andro fitsarana dia manota tahaka ny mpamono'olona ihany, manota tahaka ny mpandainga ihany, sy ny sisa sy ny sisa. Zay le dikan'ilay hoe didy. Dia matetika isaky ny mampianatra an'io dia hozy izy le olona farafahakely ny 30 anseka zay fantaniana zay. Dia hozy izy le olona ka io anetsy ho atsika io fa ho an'ny zareo jiosy io. Dia zao fantaniana mipetraka ary tsara ny amalina azy any amin'ny testamenta taloha fa tsy any amin'ny testamenta vaovao. Misy samihafa manko ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, tsy amin'Andriamanitra fa ny fomba fitondran'ny olona azy. Tsara ny mamaly azy any amin'ny testamenta taloha ihany. Dia sady misosa ihany ny diitsika. Niala tao amin'ny Genesis tsika zao, dia feo amin'ny Exodus, dia makivaky tsika ny testamenta taloha, dia mandroso makany ihany, tsy miverina. Dia zao ny tazana ao amin'ny testamenta taloha: Isaia 4:50, ny 5 sy ny 7. Isaia 4:50, ny 5 sy ny 7. Dia zao fanavarana ato amin'ity andininy anankiroa ity, zay nambara 700 taona meloha farafahakeliny, meloha nahatongavan'i Jesosy Kristy tety an-tany. Dia hozy izy ny fanambarana ato, andiny 5 sy ny 7: ary hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba hampanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy fotsy masina sady mitana ny fanekeko. Dia hoentiko eo anatendrombohitra masina ka hampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsa-drà dia akasitrana eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Ry hava malala, misy teny Hebreo anankiray mipoitra eo amin'ny Isaia 4:9 ka ny 4:50 ka ny 5. Eo zany ny 7. Isaia 4:50 ny 5. Dia io le teny nadikany hoe hafa firenena io. Isaky ny mipoitra io teny io amin'ny testamenta taloha. Tino ambara dia izao: ny olona rehetrarehetra zay tsy jiosy, tsy taranaky Abrahama. Any amin'ny testamenta vaovao dia ampiasany ny teny anankiray hoe, adikany mpandika teny amin'ny teny frantsay hoe nation au pluriel, firenena. Dia mbola tsy taranaky Abrahama koa ny teny ambaran'izany. Zany hoe le olona zany tsy jiosy. Dia zao ny ambarany eto amin'ny 5: ireo olona tsy jiosy hozy izy, adikako tonga dia mahitsy zany le izy, izay manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba hampanompony. Dia izay rehetra mitandrina sabata,
Tanjona ny amin'ny fahafito, zany hoe ireo tsy Jiosy zany manaiky an'i Jehova Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy, dia mitandrina ny amin'ny fahafito ihany koa izy, fa tsy mitandrina no hafa. Dia zao tsoakevitra mahery vaika mivoaka, tsy namorona andro fitaharana anankiroa Andriamanitra, ny anankiray ho an'i Jiosy, ny anankiray kosa ho an'izay tsy Jiosy. Tsy ariava malala, raika ihany no forony andro fahafito ho an'i Jiosy sy ho an'ny tsy Jiosy. Dia mivoaka ny tiany fahafito, dia hozy ny tiany fahafito manao hoe, mbola miresaka an'ireo ihany izy, dia hozy ny tiany fahafito manao hoe, dia hoentiko eo atendrombohitra masina ka ampifaliko ao an-trano fivavahana. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsa-drà dia akasitrahana eo ambonin'ny altarako. Zany hoe isaky mampiasa ny testamenta taloha amin'ilay hoe akasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra, dia milaza fitahina izy amin'izany fotoana zany. Tahin'Andriamanitra milaza fitahina ilay hafatra, dia hozy izy eto zany, reo hafa firenena reo koa, reo Jiosy reo koa, rehefa tonga izy ka mitondra ny fanatitra latsa-drà sy hodorana, dia raisin'Andriamanitra koa le izy. Zany hoe tahina, mahazo fitahina koa zany izy. Dia zao ndray le tsoakevitra, ataovy manakoako hoe tonga hatrany amin'ny arrondissement fahaenina folo sy ny sisa, fa tsy misy fitahina anankiroa omen'Andriamanitra, ka ny anankiray ho an'i Jiosy ary ny anankiray ho an'i tsy Jiosy. Tsy ariava malala, fitahina iray ihany ho an'i Jiosy sy ho an'ny tsy Jiosy, zay rehetra manaiky an'i Jehova Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy. Zao ny fanambaran'ny Isaia toko fahafito, toko fahaenina dimapolo. Andro fitaharana iray ihany, andro fahafito ho an'i Jiosy sy ho an'izay tsy Jiosy. Fitahina iray ihany ho an'izay manaiky an'Andriamanitra, na Jiosy na Jentilisa, fa tsy misy fitahina anankiroa. Zany ny afatry ny soratra masina, izintsiky atazomitsika mafy satria fahamarinana tsy azo etikevitra. Dia zao fantaniana mipetraka, raha tena ho an'i Jiosy fotsiny ihany no olay fitandremana eny amin'ny fahafito, nahoana no tsy nomen'Andriamanitra tamin'ny andro nananganany ny Abrahama firenena ny fitandremana eny amin'ny fahafito, fa nomeny any amin'ny Genesis toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa, izay mbola olona anankiroa ihany nisy tamin'izany, dia tsy iza fa Adama sy Eva. Dikan'izany dia zao antaranaka Adama sy Eva manontolo le izy. Ary faharoa, maninona no misy fanambarana voasoratra mivatana ohatran'izao anatin'ny soratra masina. Dikan'izany dia izao, diso ilay filazana fa ho an'i Jiosy irery ihany ny fitandremana ny andro fahafito. Dia alevina impito mandifotr'olona izany, adinoina atsirarahana intsony mandrakizay toria satria tsy fahamarinana ambarana soratra masina. Dia toizantsika ny lalatsika, dia apetraka indray fanontaniana manao hoe, ary mba inona koa sarino ambarany testamenta vaovao mikasika ny andro fahafito. Sady mandroso ihany tsika mandeha makany amin'ny fiafarany baiboly ary mandeha koa makany amin'ny fiafarany tantara, dia sady manara-maso ihany misy fiovana ve ny an-dalana eny. Dia ny fanambarana voalohany hita ao anatin'ny testamenta vaovao mikasika ny andro fahafito, dia ity fanambarana ity: Lioka toko fahaefatra andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko fahaefatra andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Dia zao ny filazana ato anatin'ny soratra masina, irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy izy ny fanambarana, ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilea, dia nety tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany, ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nakalaza izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Araky ny fanaony Jesosy, fa tsy hoe mpisendrasendra, dia niditra ao amin'ny sinagoga izy amin'ny andro sabata dia mitsangana mamaky teny. Dia io ilay teneniko anareo tany am-boalohany, le hitantsika tany amin'ny Exodosy toko fahaenina ambin'ny folo. Ilaina izy eto, andro sabata mira andro fahafito, andro fahafito mira andro sabata, fa tsy niteny rehetra sabata ao amin'ny baiboly no adika hoe andro fahafito akory. Mino afa mazava tsara iny a, mazava tsara amintsika le izy a, ka noho zany dia azoko ovana zany a io fanambarana io. Dia hozy izy manao amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo:
dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy, ary araka ny fanaony. Dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro faha-7 amin'ny herinandro izy ka nitsangana hamaky teny. Zay ny fanambarana tiany ho ambara. Zany hoe tsy kisendrasendra izany no nidiran'i Jesosy Kristy tao amin'ny sinagoga tany Nazareta ty, fa tamin'ny andro faha-7 amin'ny herinandro amin'ny sabata, fa araka ny fanaony. Araka ny fanaony. Dia tiako fakafakany le fanambarana hoe araka ny fanaony io, satria tena mahafinaritra loatra ny mamakafaka soratra masina. Ary ny zavatra tsara indrindra eto ambonin'ny tany dia mandinika soratra masina. Dia te hiantso amin'ny tanora androany hariva manao hoe ataovy zany, mpahotsapanareo le izy, fa ny zavatra tsara indrindra eto ambonin'ny tany, ny aktivité tsara indrindra eto ambonin'ny tany dia ny mandinika soratra masina. Dia tiako fakafakana le izy hoe araky ny fanaony. Dia zay reo tsara tazamy tsara le izy fa tsy kisendrasendra ny karazana teny rehetrarehetra eo. Nazareta no mipoitra eo. Rehefa mandeha amin'ny makany aloha nefa ianao any amin'ny bokin'ny filazantsara ny Lioka, dia hitanao koa fa tao a Nazareta no nahalehibe an Jesosy. Dia mety heritreritra amin'izay ianao manao hoe ilay hoe araky ny fanaony zany dia izao. Tamin'ny mbola kely izy hatramin'ny kely azy dia entiny reniny makato amin'ity sinagoga ato Nazareta ty. No zany ilay hoe araky ny fanaony dia mandeha miakatra hatrany amin'ny fahazazany tamin'ny Nazareta. Dia ozy izy hoe akapobe loatra zany fa tsy ampy, fa lao zarana anankiroa. Dia zaraitsika anankiroa le izy. Hatramin'ny fahazazany tiano ambara hoe araky ny fanaony. Raha ohatra ny fidirany ao amin'ny sinagoga io tenenina, fa hatrany amin'ny Genesis 2 kosa le izy, raha ohatra ny fizarana amin'ny andro faha-7 tenenina. Zay na asika ny mahasamihafa azy. Araky ny fanaony Jesosy dia misatra izy amin'ny andro faha-7. Tsy tonga any Nazareta fotsiny ihany zany, fa miakatra hatrany amin'ny Genesis 2. Ny antony dia zao, rehefa namorona ny olona Andriamanitra, dia ozy izy mifampiresaka Andriamanitra, dia tsy zavatra mipoitra fa hidivatra miteny fotsiny izy hoe andehany isika hamorona olona tahaka ny herisika. Dia iza ilay miresaka? Ray, zanaka ary fanahy masina. No zany Jesosy Kristy zany dia Andriamanitra, ary teo izy tamin'ny famoronana. Teo izy rehefa nivoaka ny Genesis 2 manao hoe dia nisatra Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony, dia nisatry Jesosy satria Andriamanitra mpamorona izy. No zany fizarana amin'ny andro faha-7 ilay hoe araky ny fanaony, dia tsy hoe hatrany amin'ilay fahazazany ihany, fa hatrany amboalohany misy any amin'ny Genesis 2. Fa ny fidirana tao amin'ny sinagoga ny Nazareta kosa dia tsy mbola nisy tany amin'ny Genesis 2, fa hatrany amin'ny fahazazany le izy. Dia zay le tsara ampijerena azy, misaraka tsara mihitsiny. Dia toizana ny falabarana. Dia ozy izy zavatra hita zany dia zao, Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ tany dia ny andro faha-7 amin'ny herinandro, andro sabata ny fizarany, tsy andro hafa tsy akory. Dia nitoy ihany fanambarana. Mahafinaritra misy ty Lioka ty fa dia mahay mitantara mihitsy izy. Andraindray aza ny azy ataony mahitsy tsara mihitsy ny isa rehetrarehetra. Dia toizana ny filazantsara ny Lioka. Dia mbola ao ihany no ahitana ny fanambarana faharoa indray mikasika ny amin'ny andro faha-7. Andiny atoko faha-3 amby 20, andiny faha-5 amby 50 sy ny andiny faha-4 amby 50. Lioka atoko faha-3 amby 20, andiny faha-5 amby 50 sy ny andiny faha-4 amby 50. Dia ozy izy, ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilea dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana sy izay nampandiny ny faty, ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ary tamin'ny andro sabata dia nisatra ihany izy araka ny lalàna. Zany hoe le hitantsika tamin'ny andro faharoa tamin'ity conférence ty, Josefa avy any Arimatia nangataka ny faty, dia nandevina ny fatiny Jesosy. Dia nisy vehivavy kay nanaraka azy teo. Dia tsy pian'le Baiboly tsara mihitsy hoe vehivavy avy any Galilea izy ireo. Ary eo anatin'izany province fahatany Galilea zany Nazareta.
Dia avy any hono zareo reo vehivavy reo. Dia nanaraka an Josefa avy eo afara izy. Dia nitazana azy zareo hoe ato zany nazy ny faty. Dia rehefa avy eo tsy nahasahy nanositra menaka manitra zareo. Fa efa hariva ny andro any efa andro fahafito amin'ny herinandro any hoe andro sabata andro fitsaharana. Dia tsy nahasahy zareo. Fa noto hony izy araky ny fanambarany lioka. Noto ry zareo. Dia nisahatra izy zareo araky ny lalàna. Tsy nanao ninino izy tamin'io andro sabata io. Dikan'izany dia izao. Ny andro fahafito amin'ny herinandro ihany koa. Ny andro sabata. Ny fizaharany reto vehivavy reto. Ary eo anatin'ireo ry ava-malala ireo vehivavy any Galilina anaraka reo Maria ren'i Jesosy. Dia ity ary ilay fanambarana tiako ampitana aminao. Dia apitapitao amin'ny namako any dia ataovy mazava amin'ny alalan'ny SMS ny sisa sy ny sisa. Fa ny andro fizaharany Maria, ny andro fizaharany Maria, ny andro fizaharany Maria ren'i Jesosy dia andro fahafito amin'ny herinandro fa tsy azo hafa. Dia zay ilay tiako terenanao apitapitao amin'ny SMS. Fa raha mitsangana Maria amin'izao fotoana izao tena mitsangana tokoa. Teo gaty izy fa inona ty zavatra amin'izay rehetrarehetra ty. Tosy ilay andro izay saharako ilay izy. Teo gaty izy. Ny antony teo izao. Ny andro fizaharany Maria dia ny andro fahafito amin'ny herinandro ihany koa. Lioka toko fahatelo amby roapolo, andiny fahadimy amby dimapolo sy ny andiny fahaenina amby dimapolo. Dia mitohy ny tantara. Dia mitohy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito amby folo tsika izao. Alohan'ny hijerena izay zavatra rehetra amin'izay eo amin'io andininy io. Dia atao aloha hanao kronolozika tsika. Ho jerentsika hoe aiza ho aiza marina moa tsika izao amin'ny tantara. Fa asan'ny apôstôly toko fahafito amby folo tsika izao. Andiny voalohany sy faharoa dia tsy mbola vakiko ilay izy. Fa jerentsika amin'ny ankapobeny ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ampiarahana amin'ny filazantsara efatra. Dia rehefa tazamina ny filazantsara efatra. Manomboka eo amin'ny fanambaran'ny anjely. Ny ahaterahany Jesosy Kristy ny filazantsara efatra. Ary ny farana amin'ny fisanganana maty sy ny fiakarana makany an-danitra. Andramo ataovy jereo dia mitazanareo fa ao anatin'izay daholo, izay fempotoana izay daholo no misy ny fanambaran'ny filazantsara araka ny Mattio, araka ny Marka, araka ny Lioka, araka ny Jaona. Dia mipoitra ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Dia rehefa mipoitra ny bokin'ny asan'ny apôstôly, ka vakinareo ny andiny toko voalohany, dia taizerinareo manao hoe atraiza ny fiatomboany. Dia atreny amin'ny tendrombohitra Oliva ilay izy. Eny amin'ilay niakarany Jesosy ho any an-danitra. Izany hoe hatreo amin'ny janonan'ny filazantsara anankiefatra zany, dia mandraindray ny asan'ny apôstôly. Fa tsy mampitovy azy dia izao. Tsy misy famotinana ny asan'ny apôstôly. Ny antony dia izao, mbola mitohy ny tantara. Ka raha mbola tsy misoratra ao ny hafa ty afara dia tsy asiana famotinana io. Zany hoe raha tohizana zatra ny asan'ny apôstôly dia ianao no hisoratra eo koa. Zaho no hisoratra eo. Dia mitohy ny tantara. Saingy ny asan'ny apôstôly voasoratra dia mizara ho fempotoana anankiefatra. Ao aloha ireo talohan'ny nahatonga ny apôstôly Paul iovafo. Ary rehefa niovafo ny apôstôly Paul dia ahitatsika fizarana anankitelo indray ny fempotoana ao afara. Dia ahoana ny ahafahana mizara azy? Dia jereo tsara fa misy ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paul, misy ny 10 misionera faharoa nataon'ny Paul, misy ny 10 misionera fahatelo nataon'ny Paul. Dia eo amin'ny 10 misionera fahatelo efa la hiantitra ny sisa ry ava-malala. Efa tonga any amin'ny farany tantara isika amin'ny boky ny asan'ny apôstôly io. Dia tsara ho atao zany dia izao. Jerena tsara hoe ao amin'ny ty fahafiriny misy ny toko fahafito amby folo. Dia andramako rehefa tonga any an-tranonareo, jereo tsara dia ho tazanareo fa eo amin'ny ty fahatelony misy an'ny toko fahafito amby folo, zany hoe efa farafahakeliny 40 taona taorian'ny sanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia ho sapatsika eto le antony nanaovako an'izay lalana lava zay fa sao dia nieritreritra nareo hoe tiana zavatra fotsiny. 40 taona farafahakeliny efa any amin'ny ty fahatelo sika. 40 taona farafahakeliny aorian'ny sanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia inona ny zavatra ambara amin'izany? Andao vakiana ilay izy.
Andiny voalohany sy faharoa. Ary rehefa nandeha namaky any amin'ny Fipolia sy Apolonisy, dia tonga tao Tesalonika, ary nisy sinagoga jiosy tao. Ary Paul dia niditra tao araky ny fanaony ary sabata telo no mety nihevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Zany hoe, 70 taona ino tsara ty, 70 taona farafahakeliny taorian'ny nisanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty, dia mbola milaza ny soratra masina fa araky ny fanaony Paul, fa tsy hoe kisendrasendra, dia miditra ao amin'ny sinagoga izy amin'ny andro sabata, zany hoe mitandrina ny andro fahafito izy zany. Efa 70 taona farafahakeliny ety afaran'ny nisanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty. Tazanareo amizay ny zavatra tadiavintsika ho hita. Efa manomboka tazanareo ve? Alevina ipito mandifotr'olona ilay fanambarana manao hoe niova ny andro fisaharana noho ny fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ka dia ny andro nisanganany tamin'ny maty indray no lasa andro fisaharana. Ny antony dia zao, fanontaniana voalohany, raha novan'Andriamanitra tokoa azy ny andro fisaharana, ka ny andro voalohany amin'ny herinandro indray izay nisanganan'i Jesosy tamin'ny maty no andro fisaharana fa sy ny andro fahafito intsony. Voalohany, maninona ny tsy nisy fanambarana nataon'i Jesosy milaza izany fanofanasany. Faharoa, fanontaniana faharoa, maninona ny tsy nisy fanambarana nataon'ny mpianatra sy ny mpanoratra ny testamenta vaovao milaza ny amin'izany fanofanasany. Fanontaniana fahatelo, maninona no efa 70 taona mihoatra dia farany nisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, mbola ny andro fahafito ihany nisaharan'ny mpianatra, ary tsy hoe kisendrasendra fa araky ny fanaony. Fanontaniana fahaefatra farany, maninona no hatrany amin'ny fahafatesany ny andro fahafito ihany no andro fisaharany zareo. Dikan'izany dia zao, tsy misy fiovana teny an-dalana teny. Hatreto amin'ny testamenta vaovao aloha, tsisy fiovanana ray aza. Dia mitohy ny fanambarany soratra masina, manaitra dia manaitra dia manaitra. Ingantsika io fa mitovy amin'ilay teo ihany. Dia mitohy ny fanambarana, dia tonga ao amin'ilay andininy fakitsika malitsika. Asan'ny apôstôly, toko azafady Apokalipsy, toko 4:12, ny andiny 2:12. Dia zao ny fanambarana. Melohany hamakitsika ny fanambarana, dia ao ka ho fariparitana tsara, fa rehefa tapitra maty daholo ny apôstôly rehetrarehetra hatramin'ny Paoly izay apôstôly taty afara, Jaona mizandry indrindra tamin'ny apôstôly 12, dia Jaona mbola velona. Dia rehefa mbola velona izy, dia hitany mipoitra miakatra avy any ny taranaka kristianina tsy nahita an Jesosy Kristy sady tsy nanatry maso ny fahagagana nataony, tsy naheno ny toroteny nataony. Dia nanoratra ny filazantsara araky Jaona izy, filazantsara izay natao indrindra ampisehoana ny maha-Andriamanitra an Jesosy Kristy. Dia tazano nge fa ireo toko rehetrarehetra, ny toko sy ny fahagagana rehetrarehetra miseho raha ampitay Jaona, dia atao anaporofona daholo izy rehetrarehetra reny fa Andriamanitra Jesosy Kristy. Dia io Jaona efa sisa farany io no nandray ny afatra lehilahy antitra anankiray gadraina any amin'ny nosy Patmosy. Dia io Jaona io nandray ny boky ny afatra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fahitana rehetrarehetra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Tiako tenenina dia zao, ny Apokalipsy ny boky farany indrindra, zandry indrindra ao amin'ny Baiboly. Zany hoe tsy tonga any amin'ny pejy farany fotsiny ihany zany tsika, fa tonga any amin'ny boky zandry indrindra ao amin'ny Baiboly. Dia efa any amin'ny zandry indrindra, efa any amin'ny farany, dia ozy izy ny fanambarana. Ary indro ny faharetan'ny olona masina, dia ny toko 4:12, dia ny 2:12. Ary indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra. Dia andraso fakafakana farany, fakafakantsika farany. Misy karazana fahitana lehibe maro ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ka ny toko 4:12 dia ao anatin'ny fahitana mahakasika an-tany. Misy fahitana any an-danitra, dia misy fahitana ety an-tany famafao ao. Ny voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo ohatra, dia fahitana ety ambony tany.
Jesosy Kristy mamakivaky fanaovanjely fito sy ny sisa dia misy afatra ho an'ny fiangonana. Vao tonga ny andiny toko faefatra dia hozy izy zao na hoe natsona hiakatra. Misy feon-teny amiko hoe miakara dia hoaseho anao. Dia vao niakatra hozy izy mahita dia hitako fa misy seza fiandianana sy ny sisa zany hoe efa fahitana momba ny lanitra indray no mipoitra eo. Dia rehefa tonga nareo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo dia fahitana ety an-tany le izy sy ny fahitana mikasika ny fiangonana. Dia rehefa dinihinareo tsara ny toko faefatra ambin'ny folo dia fahitana mikasika ny fiangonana andro farany sy ny fiangonana amin'izany andro farany zany. Tsy manana fotoana tsika hanaovana zany androany hariva fa ho lava ny resaka. Dia ao anatin'ny no tontolo kevitra amin'ny fiangonana amin'ny andro farany io dia voaka ny fanambarana manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitazona ny finoanan'i Jesosy. Ny didin'Andriamanitra nefa ny didy folo misy folo fa sivy. Ka ao anatin'ireo folo ireo rehefa efatra manao hoe mahajerova ny andro sabata hanamasina anazy elemana niesanao sy hanaovanao ny raharano rehetra fa sabata Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito ka aza manao raharaha koa ianao amin'izany andro zany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy-vavinao na ny biby-fiopinao na ny vahiny tafiditra ao am-bavahadinao sy ny sisa no zany dia izao any am-boky ny apokalipsy any am-boky farany any am-boky zany indrindra any amin'ny tantara farany any amin'ny tantarany tany zany hoe dia fiafarany mihitsy dia mbola mijanona ihany ny fitandremana ny andro fahafito ho andro fisaraka. Dia zao ny vokatry ny fandiniana nataontsika hatreo amin'ny bokin'ny Genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy dia andro fahafito ny andro fisarana izay antsoina hoe andro sabata hatrany amin'ny Adama sy Eva ka hatramin'ny taranaka farany indrindra dia ambony tany dia andro fahafito ny andro fisarana tsy miova ary tsisy fiovana tazana na anankiray asa dia mipetraka ny fanontaniana farany manao hoe dia andro inona zany io andro fahafito amin'ny herinandro io. Zay fanontaniana farany dia ho jerentsika le izy dia hiverina tsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahadimapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby dimapolo aloha. Lioka toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby dimapolo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa izay isan'ny Sinajiona dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany tsy nanaiky ny hevitry ny nataon'ny sasany avy tany ary maty tanàna Jiosisy sady niandro ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy dia nampidininy ny faty ka nofonosiny ariary madinika dia naleviny tao amin'ny fasana nolavaina tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenan'olona. Nangataka ny fatin'i Jesosy izy nampidininy ny faty nofonosiny ariary madinika naleviny ny faty. Andro nahafatesan'i Jesosy io andro io dia zao ny anambarany soratra masina azy. Inona ny anaran'io andro io? Ary andro fiomanana izany andro izany andiny faefatra amby dimapolo ary andro fiomanana izany andro izany ka efa tongotra ny sabata zafatoko andro fiomanana izany andro izany fa efa tongotra ny andro sabata hozy izy. Ary andro fiomanana izany andro zany fa efa tongotra ny sabata zany hoe io andro io zany no andro melohan'ny andro sabata andro faherina zany io andro io ny andro fahafito andro sabata dia io nefa hozy izy no andro fiomanana efa hanomboka ny andro sabata zany hoe io no andro melohan'ny andro sabata. Dia tsy haiko na hiady hevitra iza ny hiady hevitra iza ny hiady hevitra fa dia vanona aloha raha hiady hevitra ny antony dia zao nipalohitra ny andro fisarana amin'ny andro fahafito ihany no nandika ny baiboly ny version andro zareo tonga dia nataony andro zoma io dia ho tany saky le version reo raha tsy mahadiso traduction écuménique de la Bible nataoko Bible de Jérusalem ika teny katolika
traduction ecuménique de la Bible, l'ecuménisme ray manontolo nanoratra natao an'io. Ary raha mbola tianareo abiko dia abiko le anankiray manao hoe diema na nytika teny iombonana eto Madagasikara. Fa tsy ary mosika zao fa eto Paris. Tiatika ny lahazy tomaly izy. Ny antony dia zao. Tsy mbola nijanona mitaranaka kristianina hatramin'ny ho an'ny loka manakandroany fa nisy foana. Ary dia samy manaiky fahazomana nahafatesany Jesosy Kristy tao ambony hazo fijaliana. Ka raha zomazy ny andro nahafatesany izay antsoiny Baiboly hoe andro mialohan'ny sabata. Dikan'izany dia izao ny sabotsy no andro fahafito. Dia farany, dia raha tsara farany, dia jereo hoe ny adalan'ny olombelona dia misy zavatra dia tsy mifanaraka kory fa dia tenena hifanaraka. Dia mampalahelo dia vito ny calendrier-nareo. Fa dia mampalahelo ny mahita an'ireo zavatra reo dia mety hiteny amiko nareo fa inona izany. Dia andao jereny toko 420 tsika zao. Mety ny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Dia ozy izy fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Andro voalohany amin'ny herinandro tsika eto. Dia nakaly amin'ny fahasana izy mitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa izy ny vato efa voako dia niara tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatony Jesosy Tompo. Dia mitoy ny tantara. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy walahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary no natahotra izy ka nekoka dia hoy izy walahy taminy, nahoana no atao maty no hitadiavanareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Andiny fahenina zany hoe ny andro nisakana Jesosy Kristy tamin'ny maty zany meny Baiboly anarana hoe andro inona? Andro voalohany amin'ny herinandro. Io le hitasika teny amin'ny andiny voalohany. Io re olona le andro anaovana fety hoe Paka amin'izao fotoana zao. Tazamy tsara le zavatra tiako tondrana anareo. Dia manomboka mieritreretany calendrier. Dia manomboka mieritreretana va iza no rovetiko. Dia iza tsy rovetiko. Fa io le fety, io le anaovana fety hoe Paka. Andro inona no fetezana anazy? Andro inona no anaovana fety ny Paka? Alahady. Satria miara-manaky ny rehetra fa andro alahady ny andro nisanganany tamin'ny maty. Dia fetena andro alahady io. Dia mahazo vola ny mpivarotra chocolat. Satria io varotra zavatra taty afara. Dia finosona fa ty resaka an'izay lava isika. No zany dia izao. Ny andro voalohany amin'ny herinandro zany dia andro alahady. Ary raha andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady, ny andro fahafito dia andro sabotsy. Dia eto amin'ny resaka ny calendrier. Dia zareo tsara reny calendrier. Misy manao ny andro lahady ho andro fahafito reny. Dia mahagaga fa ataony Paka koa ny andro alahady. Dia mifaona be le izy satria ny andro alahady zany sady lasa andro voalohany ny lasa andro fahafito. Dia zay mahatonga mitenenareo hoe tena mifaona le izy. Azo nalevana zavatra toko tenende. So dia mody anatrano nareo dia izy nareo mampimeky le pasteur miteniteny zavatra foana. Fa rehefa tena raha nareo zay tantara zay zavatra rehetrarehetra zay. Dia isaky misy calendrier zany manao ny andro fahafito ho lahady. Dia sady manao Paka ho lahady. Dia ny andro alahady ny azy sady andro fahafito no andro voalohany amin'ny herinandro. Ka ny finoana tsy miorina eo ambonin'ny calendrier ry hafa malala. Fa miorina eo ambonin'ny soratra masina. Ary zay ambarana soratra masina no rahantsika. Fa zay tsy ambarana soratra masina arina. Dia zao ity famitinana ty nitazana farany. Ny andro nahafatesany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana andro zoma. Andro fiomanana ho amin'ny sabata. Ny andro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty andro alahady. Andro voalohany amin'ny herinandro ny anambarany Baiboly azy. Ny andro fahafito amin'ny herinandro izay ataony hoe andro sabata dia ny sabotsy. Io ilay nipetrahan'ny vehivavy nijanona zareo tsy nahasaina nositra menaka manitra satria andro fizaharana. Sabotsy ny andro fizaharana hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Hatrany amin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny taranaka farany indrindra ety ambony tany ary Jehova mandrakizay tolia. Sabotsy ny andro fizaharana. Sabotsy tsy miova, tsy hiova ary tsy hiova naviana.
Dia mety ho voatoinao ampo ianao androany hariva ka itenianiko manao hoe inona zany zavatra miseho zany. Dia sao ry ava malala alohan'ny hitoriko aminao androany hariva dia efa voatoina tampoko aho. Fa raha mbola 120 taona monja ny tenako na eno zany hafatra rehetrarehetra zany dia sy natory nandritra ny alina. Tsy nahalala hoe inona ny tokony atao fa rehefa tonga kosa ny tamin'ny 4 maraina dia nandray fanapahan-kevitra evitra fa hanaraka ny baiboly. Isorako Andriamanitra fa nataony mpitory an'izany hafatra zany aho kehitriny raha nanohitra izany tamin'ny lasa tamin'ny heriko ray manontolo toeriko tamin'ny heriko ray manontolo. Ny antony dia sao raha tsy nivavaka tsony tao amin'ny fiangonan-drazanay ny fianakaviako efa nangatsika zaho tsy mbola nijanona na indray mandeha ary 40 taona monja dia noraisina ho mpanoray fanasan'ny tompo dia nanohitra fa rehefa mifalena amin'ny tafatry ny soratra masina ianao dia asa lavina ny afatry ny soratra masina fa tadikio ty teny izay ambaran'ny apôstôly Paoly ity ao amin'ny ty teny ambara ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:17 ty. Asan'ny apôstôly 7:17 ka 17 dia zao fanambarana ary Andriamanitra niniatsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hipepaka. Tsy mijery izay nataonao tamin'ny andro ny tsy fahalalana Andriamanitra fa afahan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny rano zany. Ampy ny rano Jesosy Kristy amafana an'izany fa androany mandraisa fanapahan-kevitra isangana iaina ny fahamarinan'ny soratra masina. Isangana eo akaiky Jesosy Kristy mandraisa fanapahan-kevitra iteny aminy manao hoe manaiky anao tompo sy mpamonjy ahy aho. Votoy famonjena ny fiainako, votoy famelan-keloko aho, afaho amin'ny gadra ny fandikan-dalàna sy ny dratsy rehetrarehetra aho ary vao lasony vaovao aho dia ho tandremako ny didinao. Anisan'izany ny fitandremana ny andro 7 izay andro fizaharana araky ny fanambaranao. Ka raha manapa-kevitra ianao androany hariva andray famonjenao amin'ny Jesosy Kristy, manapa-kevitra ianao andray famelan-keloka feno avy amin'ny rany, manapa-kevitra ianao anaiky ho vany Kristy ho lasony vaovao, ho lefina ny fanadevozan'ny ota sy ny fandikan-dalàna ary ho lasa olona vaovao miaina ny didiny Jesosy na tsy tonga lafatra aza ary mitandrina ny lalàny ary eo anatin'izany ny fitandremana ny didy faefatra mekavy atsika hitandrina ny andro sabosy ho andro fizaharana. Ka raha izay safidinao androany hariva misangana eo amin'ny toerana misy ianao fa efa eniko sahady lahiran'ilay namana anankiray manao hoe misy tanana mitsotra dia andray ny tananao, ny tanan'i Jesosy Kristy io. Misangana ry ava malala no avy tsy atahoratsika mety tsy anao somia contrat à durée indéterminée ianao no mifanapahan-kevitra ao androany fa ampy antsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ka zay rehetra manam-pandrina isangana eo anatrehan'i Jesosy Kristy iteny aminy androany hariva manao hoe vonjeo aho avy anao ny heiko amboarao vaovao atao votony famonjena ato anatiko hitandrina ny didinao ary eo anatin'izany ny sabatanao misangana eo amin'ny toerana misy ianao. Raha izay ny safidinao androany hariva fa hivavaka isika fa efa mitsotra ny tanana izay voafasika teny ambony hazo fijaliana dia andray ny tananao ary te hitondranao amin'ny fandresena lehibe. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay be voninahitra masina sady tsara indrindra any an-danitra ao ndreto zahay misangana eto anatrehanao amin'ity hariva ity mahasapa ho tsy mendrika olona very ka nefa misaotra sy miteranao zay Andriamanitra fa namoy ny ainao teo ambony hazo fijaliana ianao Jesosy io nalasaka ao ny rahanao mba hahafahana mamonjy anay. Ko misangana zay amin'ity hariva ity eto anatrehanao manaiky andray ny famonjena avy aminao. Raha zahay Jesosy io diovy zahay ho afaka ho tavelao eto amin'ny alalan'ny rahanao. Potipoteo amin'ny herinao ny fiainana ratsy taloha amin'irony fo madio fiainam-baovao zahay Jesosy io. Ataoko tsy zahay tsony ny velona fa ianao ny velona ato anatinay dia ataovy ilay fiainana feno fankatoavana feno fanetretena
Fel fitiavana nenanao tety miainana tsirairay atreto ka hatrany mandrakizay. Tiapio zahay tompo malala ifaly am-pifaliana akatony didinao ary ao anatin'izany fitandremana ny andro sabata andro sabosy ho andro fizaharana. De matoky zay Andriamanitra fa raha ny herinay de tsy ampy fa ny herinao miesanao ahatonga zany ho totosa. De ataovy totosa zany Andriamanitra ary mbana ilahy saraketo zahay tatano zahay verina raha biso de taveriky ny fahasoavanao ny fiainana iray manontolo